mivavaka isika mitotika aminao zay Andriamanitra renay fa ianao ihany mahay mamelona anay amin'ny mofo sy amin'ny teninao mba azonay mandeha araka ny sitraka avia mitenena indray araka ny fombanao fa voninkainanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le teny tonga nofo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Filazantsara araka ny Matio 5 ny 7:7 ka hatramin'ny 20 no misy ny afatry ny tompo antsika ariavana ary singanina manokana ny 7:70 sy ny 9:20. Ny elohevitra banjintsika amin'izany dia ny hoe mitory ny fitiavany amin'ny alalan'ny tenin'ny Andriamanitra ho aminareo hatrany ny efa haitsika rehetra ny Matio 5 dia mitantara ny toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra tany a Galilia any avarak'Israela kelikely izany. Ary ny 7:70 sy ny 9:20 dia milaza ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny testamenta tany. Inona ny fahamarinana voalohany? Mitory ny fitiavany amin'ny alalan'ny tenin'ny Andriamanitra satria manambara ny Kristy avokoa ny teny ao amin'ny soratra masina rehetra. Hoy Jesosy ny 7:70 aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Ireo jiosy sasany izay nialina ny Jesosy tokoa dia niampanga ny Jesosy hoe manao tsinotsinona ny soratra masina izay efa voasoratra tamin'izany dia ny testamenta tany izany. Ka izany no mahatonga ny Jesosy mamaly azy ireo toy izany. Ary tsy olona akory ilay ambaran'i Jesosy hoe mpaminany, fa araka ny fisokajian'ny jiosy ny testamenta taloha dia mizara telo ny testamenta taloha. Tapany voalohany ny lalàna antsoina hoe Pentateuka, ny faharoa ny mpaminany Neviim ny teny Hebreo ary ny fahatelo ny soratra Ketubim. Ka raha miteny Jesosy hoe ny lalàna sy ny mpaminany dia izay voarakitra ao amin'ny testamenta taloha izany. Nanambara mazava Jesosy fa tsy handrava izay voarakitra ao amin'ny testamenta taloha satria manambara ny fiaviany sy ny famonjena ao tanterahany izy izay efa voasoratra ao amin'ny testamenta taloha. Dia ka santrona ny vitsivitsy isika. Efa voambara mialoha ao amin'ny testamenta taloha ny hoe vehivavy virjiny no hiteraka an'i Jesosy. Isaia 7:4 indro anananaka ny virjiny ka hiteraka zazana ary ny anarany ataony hoe Immanuela. Efa voambara mialoha amin'ny testamenta taloha hatramin'ny toerana haterahany Mika 5:1 fa ianao Betlehema Efrata izay kely tsy tokony misy amin'ny arivo amin'ny Joda akory, avy ao aminao ny voany izay anankiray mpanapaka ao amin'ny Israely. Voambara mialoha amin'ny testamenta taloha koa fa avy amin'ny taranaka Davida ny Mesia lay amony sy ny jiosy izao tontolo izao. Jeremia 3:5 indro avy niandro Jehova izay nananako ratsy namarina ho an'i Davida ka hanjaka izy, regny soratra le izy sady hoe hialana fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Hitanareo ao amin'ny testamenta taloha dia efa milaza mialoha ny fiavian'i Jesosy sy ny mahampamonjy azy ka nahoana izy no handrava amin'izany. Farany mba hahafeno azy voambara mialoha amin'ny testamenta taloha koa hatramin'ny aretany fijaliana ho famonjenantsika. Isaia 3:17 natao tsinotsinona sy nilavin'ny olona izy, lehilahy sady zatra ny fahoriana. Ka diso ny fiampanaran'i Jesosy fa tsy handrava izay efa voasoratra mihitsy Jesosy Kristy satria maiky aza anatanteraka an'izany izy dia mieraka nampanaovany ray azy ary ataony hatramin'ny farany izany. Izay ny fanazavana ilay tenin'i Jesosy hoe tsy tonga aho handrava fa anatanteraka. Dia mbola mafisiko hoe misoratra rehetra amin'ny soratra masina dia manolo an'i Jesosy Kristy izay mpamonjy atsika. Ary izy misy manamafy izany ao amin'ny Luka 5:20 hoy izy
zao ny teniko izay milazaiko taminareo matsy ny mpianatra so ny mbola taonareo ao fa tsy maintsy mitanteraka zay rehetra namiratanay teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Elo hoe fitsokajiana telo mahazatra ny Jiosy ny testamenta tao. Ry havana, tandremo fa misy tady anao fampianarana fahafa hoe efa tonga Jesosy voarakitra eo amin'ny testamenta vaovao noho izany tsy misy ilana ny testamenta taloha intsony. Nefa tena mifampiankina sy mifanazava ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ary tiana no manamafy sy mamerimberina amin'izany amin'izao alahady ny Baiboly izao. Mila mamaky ny testamenta taloha isika ary mila mianatra isika. Mila ianarana ny tenin'Andriamanitra mba tsy hadisy fihevitra atsika koa ka hadisy fanatanana atsika satria indraindray mandray atendrony, indraindray mandray arabaky teny. Nefa misy fanazavana tokony atao mialoha izany tenin'Andriamanitra izany. Petraka amintsika koa ny fanontaniana, tena miezaka mianatra soratra masina tokoa ve isika? Indrindra amin'izao andron'ny internet izay ahitana karazana fampianarana ny tenin'Andriamanitra mahasoatsika. Tenin'Andriamanitra dia mampatsiahana tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Famarihana faharoa sady farany. Mitory ny fitiavany amin'ny alalan'ny tenin'ny Andriamanitra ka tsy misy mahasakana an'izany. Tsy misy mahasakana an'izany. Hoy Jesosy amin'ny 9:20. Lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na ny letera iray, na teny soratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Andriamanitra tokoa dia manana fomba maro mitenenany amintsika. Afaka miteny amin'ny alalan'ny zavaboary izy, tahaka ny nataony tamin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ilay roameny rehetra fo. Tahaka mitenenany tamin'ny Noa amin'ny alalan'ny havana, tahaka mitenenany tamin'ny Josefa amin'ny alalan'ny nofy. Miteny amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpitoriteny Andriamanitra. Ary indrindra miteny amin'ny alalan'ny soratra masina. Mamakivaky ny tantara ny soratra masina izany. Efa nanomboka tany amin'ny 710 talohan'i Jesosy Kristy, nefa nisy olona natsoan'Andriamanitra nanoratra ny ao amin'ny testamenta taloha. Izany hoe efa ho 3,000 taona lasa taloha izany. Taranaka firy no mifandimby tamin'izany. Afaka nahita n'Andriamanitra raha namaky sy miaino izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary soa ihany fa misy ny soratra masina, ny Baiboly. Fa raha tsy izany, inona tokoa no azontsika taranaka fioariana raha tsy misy ny soratra masina, ny Baiboly? Dia mety mbola manana finoana tahaka an'izao ve tsika raha tsy misy ny soratra masina na ny Baiboly? Ary mampatsiahy antsika an'izany no teny voasoratra hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Inona ny dikan'izany? Tsy nanam-pinoana isika taranaka tateo-ariana raha tsy misy toriteny ny taonantsika. Fa ataonay ahoana nefa ny toriteny aminareo raha tsy misy ny soratra masina hanovozanay izany afatr'Andriamanitra izany. Ary izany no antony ampiasaina antsika mba hirotsaka amin'ireny fikambanana mamokatra Baiboly, manaparitaka Baiboly ireny, mba hivavaka ho azy ireny, ary anoana azy ireny na dia indray mandeha isan-taona ihany azy, fa fandraisana anjara sy fanohanana ny fitorian'ny filazan'ny sary izany. Izany no antsoina antsika hivavaka ho an'ny mpitoriteny, ny mpitondra ny afatr'Andriamanitra rehetra. Araka ny voasoratra amin'ny Hebrea 13:17 hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Fantatry sakana tsara io fitiavan'Andriamanitra ampitaina amin'ny alalan'ny soratra masina io, ka mahatonga ny fanenjehana samihafa manodidina izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ary nisy foana teo amin'ny tantara ny fandorana Baiboly, ny fanindran-dalana amin'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina sy ny kristianina. Mandraka ankehitriny, maro ny salamim-panambola no mampividy Baiboly amin'ny baoritra mihitsy aman-jatony mba ho dorina rehefa avy eo.
dia zany no mahatonga ny mpivarotra baiboly any Madagasikara rehefa maromaro dia tsy maintsy misy taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitondra fivavahana. Fantatrareo fa mbola maro ny firenena amin'izao andro fety izao mandrara ny fidiran'ny baiboly sy ny fivavahana kristianina ao aminy, indrindra ireo firenena komunista. Fa zao ny sarofy, mbola ny baiboly ihany ny boky voatota be indrindra leran-tany, efa ho dimy lavitra isa-mahery, ary azo antoka fa mbola hitombo zany. Mbola ny baiboly ihany no boky voadika amin'ny fitenim-pirenena sy amin'ny fitenim-paritra be indrindra eran-tany, efa ho mihoatra ny 3,000 mba azontsika saintsana ve zany. Inona moa ny dikan'izany? Miasa sy manambara ny fitiavana amin'ny alalan'ny soratra masina dia ny baiboly Andriamanitra, ary tsy misy masakana na dia misy mifofo azy, fa mamakivaky taranaka ny fandimby. Fa matoa misy olona tsy mety mino an'Andriamanitra, dia izy mihitsy izay no mana mafy ka mila mibebaka. Ry havana, tsy nahafantatra an'Andriamanitra ary tsy mino an'Andriamanitra isika raha tsy misy ny soratra masina dia ny baiboly. Fa mipetraka amintsika ny fanontaniana, tena mamaky ny baiboly tokoa ve isika? Araka ny fanekenana ataontsika, indrindra nanomboka tamin'ny nanokanana antsika ho mpandray ny fanasana. Miezaka miaina tokoa araka izay voasoratra ao ve isika, mba tsy ho fahalalana soratra masina fotsiny tahaka ny an'ny fariseo sy ny sadoseo ary ny mpanoratan-dalàna. Fanontaniana tsy maintsy saintsika izany satria Jesosy Kristy dia milaza ao amin'izao no toko fa 4:27. Raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Amen.